feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9 ora. Mbola faly miaraba sika indray izay avy any Betesda amin'izao maraim-baovaona izao. Izay mpanolotra an'izany fandarana izany dia izahay telo mianada sy izany fa rahako mampiaina sitrianta miatrana ary ny tenako dia Zokiolona Celestin. Toy izao zany ny fizotra ny fandarasika anio. Fakafaka isika mialohany skotisma be ary manaraka izany ny andeha ifampizara. Kanefa manoloan'izany anefa dia tenibotra hono sy mihoatra ny akaratry, lebaleba sy mihoatra ny lepina, avoana sy mihoatra ny andringitra, ary avo sy mihoatra ny Andriamanitra. Andeha isika aridera anazy amin'ny alalan'ny vavaka. Eny ary iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo mbola mifaly misaotra sy midery ary manome voninahitra ny anaranao zahay amin'izao maraina vaovao izao. Misaotranao fa mbola notahinao zahay ka afaka manatrika indray an'izao fandaharana izao. Dia apetraka ifenom-pelatananao ny tontolo andronay androany, ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany ny mpiain'ny fandaharana. Mety misy ireo izay manana olana na tsy salama Jesosy, ianao hamangy azy ireny tsirairay avy ary hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho an'izy ireo tsirairay avy. Dia ny fiainanay manontolo Jesosy dia apetraka fenom-pelatananao amin'ny anaranao no hanaovanay sy hanatanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Teny soratra masina. mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Filipiana toko 4:4. Mino aho fa fantatritsika angamby izany fa hovakitsika sy hovakavakaitsika izany ten'Andriamanitra izany androany. Filipiana toko 4:4. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no hozaraina amintsika indray androany. Satria isika amin'ny mahasampana sokoto antsika dia manana andraikitsika, manana anjara asa be dia be. Dia manoloana izany andraikitra sy anjara asa izany dia tokony ataontsika ampifaliana izany asan'ny tompo izany. Manomboka izao izany tsika rehefa isaky ny asa rehetra izay ataontsika, na isaky ny andeha hivory, na isaky ny hanao asa soa na andeha hianatra, hanao zavatra rehetra izany dia apetrakitsika amin'ny tompo ary ataontsika ampifaliana izany mba tsy hampamonamona aminainantsika rehefa manao zavatra. Feonantsivana FSFLM
Ny scoutisme ve? Eo amin'ny scoutisme ve indray tsika izao a dia ndao arana aloha eritreritra hoe ndao tsika hiady hevitra kely aloha mahakasika an'le ten'Andriamanitra teo hoe le ten'Andriamanitra teo hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Eny hoy izao indray mifalia. Dia sampana scout moa dia sampana velo eo amin'ny fiangonana. Dia ny fiarahamonina ihany koa fa anio aloha tsika dia ny eo amin'ny fiangonana no velabelarintsika dia amin'ny fotoana manaraka indray tsika dia ny eo amin'ny fiarahamonina. Dia matetika moa tsika scout zava-misy hita eo amin'ny fiangonana dia natao ilazana azy hoe irakiraka sanatria koa hoe tsy piasa mpiangonana fa te antany hevitrinareo aho zany mahakasika an'izay hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Misy ihany mantsy ny manao an'le izy manao an'le asa iraka reny ohatry ny tsy ataony am-pifaliana dia te antany anareo hoe manahoana ny hevitrinareo mianadahy Célestin sy Rahaky amin'izay ngamba i Célestin ny hanomboka anazy. Eny ary Riche misaotra ihany ny tena mahaliako azy kanefa raha araka ny tenin'ise hoe scoutisme dia fiangonana zavatra samihafa izy anefa mitazona dia iray ihany. Dia lalàna anankiroa angamba mamelahy ianareo reha laza nreto lalàna anankiroa lalàna ny tily reto mahaliako an'izay. Dia eo amin'ny lalàna fahatelon'ny tily hoe vonana ny sonama ny tily dia lalàna fahafito hoe pakatoa ny tily. Dia raha arak'izay ten'izay zany hoe tsika manazava an'izany resaka zany dia sekory hoe ny tily zany ny scout zany asapana velona ao am-piangonana izy dia manaraka ny rafitra misy eo amin'ny fiangonana dia namarona an'le fototra anazy moa araka namarona ny Stephenson Smith Baden-Powell anazy dia hoe ny scout dia manao asa soa farafarasina ny ray isan'andro. Dia aloha atolosiko ny namanato ny fitenenana. Ie, andrasy aloha raha ohatra zany fitiniko zany izay anse zay dia zany hoe ohatrany hoe misy maniraka zany zay dia mankatoa raisitsika ho namana zany ny fiangonana zany. Dia fiangonana zany le namana ho asoavintsika hoe mpanao fiangonana izao tsika dia manao zany dia hoe manao asa soa zay koa moa fa ny hevitry Rahaka indray arany. Ie, tsy dia mifanalavitra amin'izay ihany ny hevitra amin'ny maha hoe mpanazava sampana velona zany. Dia mpanazava koa manana lalàna dia hiainana ireo lalàna folo ireo fa tsy hoe avela ataotao sy anjery fotsiny amin'izao. Dia amin'izany hoe falifaly mandrakariva lalàna fahavalon'ny mpanazava zany falifaly mandrakariva amin'ny mpanazava noho izany zany ny amin'ny hoe ny scout manoloana ny fiangonana dia tokony hoe manana andraikitra tsika eo amin'izany fiangonana izany matoa tsika velona ao anatin'io fiangonana io dia manana andraikitra. Noho izany zany dia tokony ho faly tsika amin'izay andraikitra izay hoe ampandraisina andraikitra
dia tokony ho falytsika misy andraikitra ny skoto manoloana indray raha tsisy miraharahantsika raha hoe tsy hampanaovina andraikitra dia ohatrany hoe tsisy dikany zany tsika skoto ao anatin'io fiangonana io fa tokony raisitsika ampifaliana izay andraikitra izay dia misy hoe milalàna faefatra dia misy hoe tsara fanahy ny mpanazava tokony aseho antsika fa tsara fanahintsika ary tsy mononmonina amin'ny didy sy andraikitra hoe ampisahan'ny lehibe ao amin'ny fiangonana antsika skoto izay ngamba ny hevitra ry sitrianta misaotra anareo mianada zany a naneo an'izay hevitrareo izay fa raha fotiany kokoa le tiany setenenina dia adidy sy andraikitra tokony hahafaly atsika zany dia izay le falifaly mandrakariva zany sy mifalia mandrakariva amin'ny tompo eny efa na tsy amin'ny skoto ihany ary zany fa tokony hoe naizanaiza dia atao foany izay falifaly mandrakariva na inona ny eritreretako indray zao mba nio hevitra kely ihany hoe le falifaly hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ohatrany hoe misy zavatra tsy ampozinao zany mitranga akory tsy ampoziny se misy zavatra mitranga eo dia tsy hoe tonga dia hotezitra na alahelo fa dia faly dia mideran'ny tompo foana misaotra anao fa dia tsy hoe misaotra anao fa misy olana fa misaotra anao fa dia fatako fa omenao vahaolana amin'ity indray marina mihitsy zany izay ngamba alohany amin'iny fa tsy hivalapatra be amin'iny tsika ie fa andeha ary aloha tsika hisento kely indray dia rehefa indray miverina eto indray arany
traikefa hayra andeha fampizara e iroso amin'ny zanam-pandaharana andeha hifampizara indray ary sika izao ary hifampizara fahaiza miaina kely sika androany amin'izao akatoky ny fety izao akatoky ny taom-baovao sika izao dia fombatsika ny mifampiarahaba rehefa tonga ny taona vaovao mifampiarahaba hoe tratra ny taona e tratra ny taona e sady izany ry izy miana ta izany mihitsy ahoana ny ataony se rehefa sady miarahaba amin'ireny amin'ireny le rehefa tratra ny taona dia matetika misy fotoana olona tsy nyresaka tamin'ny se ratsy ohatra hoe olona tamin'ny 1er janvier 2014 izy resaka tamin'ny se farany fa 1er janvier 2015 izy miresaka amin'ny se indray miarahaba dia fifalinana koa izany hoe mifampiarahaba tratrana na tratra ny taona vaovao izany dia ho amboarintsika izay fomba fifampiarabantsika izay manomboka izao hoe tratra ny taona ny taona ve natratratsika tsika mahatratra n'le taona ko le taona efa eo fa tsika mandeha dia taona efa io fa tsika ny hoe misy mahatratra ny 5 dia misy nefa maty tamin'ny 4 dia tokony sika izany no arabaina hoe arabaina na tratra ny taona e na tratra ny taona ny tena tokony ho tenenitsika fa tsy hoe tratra ny taona arabaina na tratra ny taona dia manomboka izao tsika rehefa miarahaba ry se isany dia hoe arabaina na tratra ny taona e izay ny tena fomba fifampiarabana tratra ny taona e izay satria tsika no natratra ny taona dia misy koa miteny hoe engany e rehefa le satria mifampirary soatsika dia ahoana ny ataony sery zokiola célestin rehefa mifampirary soa rehefa tratra ny taona eny ary misaotra sena ny fitenenana raha ny fiarabana indray zay moa dia miala siny kely fa misy fetezana kely tao amin'ny lafiny teknika ny fiarabana moa ohatra ny hoe fa misy fahazarasika hoe miteny hoe tratra ny taona araka ny nazavainy namana teo dia aisy kely izy amin'ity taona ty hoe iova isika ovan'le mahazatra zay dia raha miteny sika ny hoe na tratry ny taona sy hoe tratry ny taona le izy dia ho tonga ny taom-baovao zany dia fampiarahaba isika tsirairay zany dia mirary soa ny rehetrarehetra zany hoe samby tratry ny taona dia zaho sy manao tena lava fa atodrika namanaty ny fitenena misaotra an'se dia nytiako tenenina dia rehefa mifampirary soatsika dia hoe engany mba hitondra fahombiazana ao atsika ty taona ity dia tsy ny taona no mitondra fahombiazana sa tsy izany fa iza mitondra fahombiazana Andriamanitra mitondra fahombiazana ao atsika Jesosy mitondra fahombiazana ao atsika dia rehefa hifampirary soa zany sika dia rehefa mirary soa dia hoe engany mba Jesosy ane anome fahasoavana sy ny fahombiazany ho atsika fa tsy hoe ny taona ny mitondra fahombiazana ao atsika dia rehefa mifampirary soa dia hoe mirary soa na hoe hotahiny Jesosy ho raisitsika dia manomboka izao zany tsika dia hifampiarahaba sy hifampirary soa tsara Avia wandanita
feonantsiva lay mpanjaka mananjo vonina ity olo misy zao ety antany fiavanana toko afaliantsy olany fitaia mahaso fitaia mahaso fitaia mahaso afaliantsy olany fitaia mahaso afaliantsy olany fitaia afatry Baden Powell fa tsy ny hevitrarina irery no fahavalony zotopo ao ny aretina ao ny akamona ny fanaovana ny zavatra rehetra ho ratsy sy ny fiambahambana ny fahatahorana ny loza mety hitranga ary ny fakapana izotra amin'izay ezaka kely indrindra hatrany ireo fahavalony zotopo rehetra ireo dia manao izay ho afany anapotika ny fanapahan-kevitra dia ny eny fotony ilaina toerina ny alalan'ny fanefitra tandrify azy avy izany amin'ny fahaizana manapaka amin'ny fahazotoana amin'ny heripo amin'ny saina mampifandray ny zava-misy amin'ny faharetana sy ny fiatrehana afatry Baden Powell nosotonina tao amin'ny boky Life Snakes and How to Meet Them na ireo sakana eo amin'ny fiainana sy ny fiatrehana azy nosoratan'ny Bibi tamin'ny taona 1970.
uluke rikiuna nasinazy adeamba akalaza azy zao mifady sy miobia mafy befatonga ny mpanavotra avikamidera dera yusazai ubi patu ucikai mivavaka azantsatra mpakasahady ety amin'ny faraparan'ny fandaharantsika dia mialohan'ny tena hifanaovana veloma dia andelo sika hisaotra ny tompo ary noho ny fahatatosan'ny fandaharantsika androany dia ndeha hiara hivavaka isika rehetra ry Andriamanitra rainy any an-danitro mbola velom-pisaorana anao indray zahay noho ny fahasoavanao satria nahavita natanteraka ny fandaharana androany ary kokoa mbola nomenao hery zahay na ahafahanay ny aino izany misaotra satria ianao nanatrika anay feno teto dia ianao ihany koa no nanakana ny asany maizina rehetra tsy anakery tsy hanampefana taminay teto dia ankehitriny raha ifandao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fitahinao mba hirotsaka amin'ny tokantranony mpiaino rehetra dia ianao ihany koa no mba sitay anay mpanatatosan'ny fandaharana sy ireo teknisiana rehetra menao fahasalamana hery sy tanjaka indrindra amin'izao faraparan'ny taona izao ary mba ho samy hotratry ny taona vaovao indray anie zahay rehetra dia taio ambany fahasoavanao mandrakarivo zahay Jesosy amin'ny anaranao no anirinay sy angatahanay izany vavaka izany dia misaotra indrindra ray eo amen. Zao dia misaotra an'Andriamanitra tsika na totosany androany ary dia misaotra ianareo ihany koa Celestin sy Rahaky dia misaotra ny teknisiana rehetra izay nafahana nanatotosan'izao fandaharana izao dia indrindrandrindra moa tsy adino isika mpiaino izay tsirairay avy izay any amin'ny toerana misy antsika any na any tokantrano na eny ambony fiara karetsaka na eny ambony fiara fitaterana dia isaorana daholo nareo rehetra dia anao velomanareo ary zahay fa dia amin'ny manaraka indray veloma ary se veloma veloma daholo feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sinodaparitany Antananarivo feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora